maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny enora sasany maraina ao amin'ny FJKM misotro fitiavana. Miara-misaotra an'Andriamanitra isika ry havana nentindray amin'izao fiaraha-mivavaka maraina izao ary dia manonona ny famindram-po sy ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy. Ny salamo faharoa amby efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra ho fiderana an'Andriamanitra. Salamo faharoa amby efapolo andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra hitsangana isika ry havana. Hoy ny mpanao salamo: tahaka ny diera mianana maniry ny rano anony no aniriny ny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga ka ho iseho anatrehan'Andriamanitra, ny ranomasiko no fiaiko andro aman'alina, amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe ay izay Andriamanitra ao. Zao zavatra zao no tsarovako ka hidiko ato anatiko ny fanahiko. Dia nandro soko niaraka tamin'ny maro sy nitariako azy ao any an-tranon'Andriamanitra. Nanao fe miompy tsy midera dia olona maro izay mitandrina ny andro firaviravona. Amen. Hivavaka isika. Notarianao tamin'ny alalan'ny fanahy masina izahay ry Tompo ho tonga amin'izao fiaraha-mivavaka maraina izao, ary dia faly indrindra mahita ny voninahitrao. Misaotra anao noho ny mbola hahafahanay mivelona eo ambany tanam-pahasoavanao. Mideranao izay no ny hatsaram-ponao. Manoloana ny voninahitrao sy ny fahamasinanao anefa dia miariary loatra ny mahampanontanay. Koeto dia miondrika mpanetreteny izahay mangataka ny famelanao, ny fahadisoana vitanay tsirairay avy, ny tsy fahatanterahany fiangonana ary ny tsy fahalaviraviriny ny fiarahamonina sy ny firenena ary izao tontolo izao. Mananteny izahay fa mbola andro ny famindram-po izao ka amelanay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana. Misaotra Tompony amin'ny fanahy masina izay fa nirahanao eo anivon'ny fiangonana, hatoa ny teninao manao hoe raha misy 2 na 3 mivory amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Ingane ny fanahy masina hitarika anay indray amin'ny famakiana ny soratra masina, amin'ny fandrenesana ny hafatra avy amin'izany, mba ho tonga teny iainanay, hamendrika anay amin'ny fiantsonao ny teny izay ambaranao aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay ny vavaka. Amen. Efesianina 4 ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Efesianina 4 ny andininy enina voalohany. Amin'ny anaran'ny Tompo, ary noho izany izao mpifatotra noho ny amin'ny Tompo dia mangataka aminareo mba handeha mendrika ny fiantsoana izay niantsoana anareo, amin'ny fanetretena rehetra sy ny fahalemem-panahy, amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana, mazoto mitana ny firaisana avy amin'ny fanahy amin'ny fehi-pihavanana. Iray ny tena ary iray ny fanahy dia toy ny antsonanareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsonanareo. Iray ny Tompo, iray ny finoana, iray ny batisa, iray Andriamanitra sady rain'izy rehetra, izay ambonin'izy rehetra sy manerana azy rehetra ary ao amin'izy rehetra. Amen. Ray masinao manamasina anay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola hiasa ao anatintsika fiangonana ry havana ny fanahy masina hitombontsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Efesianina 4:1 hatramin'ny fahaenina. Miasa ao amino ny fanahy masina. Matetika ry havana dia mampisalasala ny fiangonana ny fivoizana any amin'ny ivelan'ny fiangonana toantsika ny hoe ny hamantarana fa mandray ny fanahy masina ny olona dia izy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra na manao fahagagana. Reo miasa ny fanahy masina rehefa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona na mahavita fahagagana.
fa eto amin'ity Efesianina toko 4 andininy voalohany hatramin'ny fahaenina ity dia ambaran'ny mpanoratra fa ny olona iasan'ny fanahy masina dia taratra eo amin'ny fitondran-tenany sy ny fifandraisany amin'ny hafa. Taratra eo amin'ny fitondran-tenany sy ny fifandraisany amin'ny hafa. Olom-boantson'Andriamanitra no amaritany mpanoratra azy eto, mandihana mendrika ny fiantsoana. Manetry tena, mandefitra, mampifankatia, mampiray saina, mampilamina ny fanahy masina. Mampanetry tena, mampandefitra, mampifankatia, mampiray saina, mampilamina ny fanahy masina. Izay raha bangona tokana ny asan'ny fanahy masina eto amin'izao soratra masina izao. Ny mponiny Efesosy ary tao anatin'izany ny fiangonana dia fitambarany karazan'olona maro amin'ny fiaviana tao anatin'izany ny jiosy sy ireo karazana jentilisa avy amin'ny firenena samihafa, amin'ny saranga, ny manana sy ny mahantra, ny lahy sy ny vavy, ny ankizy sy ny tanora, kanefa tao amin'ny fiangonana dia nantsoin'Andriamanitra ho tena iray izy ireo. Mampatsiany amin'izany ny soratra masina eto ambany masosika. Fiombonana ao anatin'ny fahasamihafana, tena tsy raharahan'olombelona na vitantsika izany fa asan'ny fanahy masina. Ary iainantsika amin'ny fiangonana misy atsika kehitriny hoe ahoana moa ny ahatonga n'ity ankizy kely ity mifankahazo tsara amin'ity olon-dehibe mpampianatra azy sekoly alaty tsy andry izay hifankahitana. Ahoana moa ny ahatonga n'ity vehivavy manan-kaja ity hifangaro amin'ny karazana renim-pianakaviana toy izao amin'ny sampana Dorcas ohatra. Misy zany ary aketsika. Ahoana moa ny ahatonga ny mpitendry zava-maneno hifangaro ao anatin'ny talentany samihafa. Asan'ny fanahy masina izany ry havana. Tonga miombina na dia samihafa azy. Ny fanahy masina miasa ao amin'ny mino dia manova ny toetra, finoana iainana, fiantsoana andehanana iainana koa ny azo ilazana an'izany. Ny voalohany, fanetretena. Hoe fanetretena dia fanaofanana ny tenanao manoloana ny hafa. Izay ny fampianarana amin'ny Filipianina toko 4:5. Raha mampitodika antsika amin'ny Kristy ny soratra masina. Aoka ao aminareo izao saina izao, tao amin'ny Kristy Jesosy koa, na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia nofohanany tenany, nakany ny endriky ny nofo. Fanafoanana ny tena. Za manoloana anao ataoko ohatrany tsy misy. Fa mifanohitra amin'izany anefa ry havana, any amin'ny fiarahamonina, ao atokantrano, eny an-dalana, any am-piasana, any am-pianarana. Te hitantana, te hitondra, te hisongadina, te hiavaka. Izay ny fisainan'olombelona. Te hitondra ao atokantrano ny vehivavy sasany dia lasa tononona hoe akovavy maneno. Te hitondra ao atokantrano eny fa na dia ny zanaka azy ka izay tiany indray no arahany ray aman-dreny am-bokiny. Manomboka any amin'ny zazakely hoe antiny akanjo anaovako fa tsy iny. Aleo le mba miakatrakatra ambony miseho ny fotra. Eny ary dia lasa mitady an'iny any an-tsenany ray aman-dreny miaraka amin'ny zanany. Teo ambony tsy afaka nafoana ny tenany. Any amin'ny toeram-piasana dia samy te haka toerana eo amin'ny fibaikoana, ny rehetra dia mikorotana ny toeram-piasana. Fa inona ihany zany le ataoko e? Hoy ny olon-kendry. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny fanahy masina dia manova ny toetrantsika feno avonavona ho amin'ny fanetretena. Ilay filana maha-olombelona teo ambony ho amin'ny fanetretena. Ny fanahy masina dia mitondra fahalemem-panahy
ao amintsika mpino. Fahalemem-panahy zany hoe fifehezana fihetsepo indrindra ny atezerana izay mety hiteraka herisetra rehefa tsy voafehy. Mety misy olona tsara fitondran-tena na lahy na vavy. Mety misy olona tena tsy voafatotry ny fisotroana ary tsy mitehaka na sigara na toaka na rongony. Saingy izao rehefa tezitra izy dia mandratra sy manimba. Tsy hiasan'ny fanahy masina izany. Toetra mety na izy azy, izany hoe tsy nahafehy fahatezena fa rehefa ao ny fanahy masina dia hainy mibaiko izay fihetsem-pon'olombelona izay. Hainy mifeny fihetsem-pony raha tojo fahatezerana izy ka tsy handratra, tsy hanimba ny manodidina azy. Izany ry havana ny fahalemem-panahy ao amintsika ve zany. Fahatelo hitantsika atao anatin'izao soratra masina izao dia ny faharipo sy ny fandefirana. Ao amin'ny fiarahamonina dia fantatsika fa tsy misy olona tanteraka. Misy olona manelingelina foana. Misy olona manorisory anao mihitsy ny fomba fiainany. Izay izy. Misy mieritreritra hoe ity vadiko ity dia tanteraka. Fa tsisy vady tanteraka. Tsy misy fiangonana lavorary ry havana. Mbola ety ambonin'ny tany ny fiangonana, mbola ety ambonin'ny tany ny olombelona, mbola ety ambonin'ny tany ny mpiaramonina amintsika. Tsy misy lavorary. Ary ny asan'ny fanahy masina no mahatonga antsika ifandray amin'ny sokajin'olona rehetra na manahoana toetrany, na inona zavatra ataony. Manana faharipo ary mahay mandefitra isika. Ny fanahy masina dia mitondra ny olona anankiray mba afaka hiaritra amin'ny fahalemeny ny hafa. Manana faharipo sy fandeferana. Tena miasa ao amintsika ve ry havana ny fanahy masina amin'ireo toetra anankitelo ireo, manetry tena, faharipo sy ny fandeferana ary ny fahalemem-panahy. Fa ato amin'izao soratra masina izao koa dia mbola hita hoe ny fanahy masina dia mampiray fo ary mampatsiaro ny fiombonana. Manomboka ny amin'ny tokantrano sy ny rehetreny dia fantatsika fa misy sokajy taona samihafa. Ary fiankehitriny dia tenenina ny hoe efa tsy mitovy amintsika taloha intsony ny tanora ankehitriny. Alohantsika rehefa tenenina hoe aza manao an'izany hoe dadasiny dia eny dadasiny efa ny amin'izao mahita olazaina ny tanora. Eo koa ny hoe tsy mitovy ny fiainana sy ny toe-tsain'ny ray aman-dreny amin'ny tanora ankehitriny dia tonga mifandona ny isa-taranaka. Fa raha tena miasa ny fanahy masina ao anatin'izany fahasamihafana izany dia tonga ny fiombonam-po. Fiombonam-po tsy hoe fitadiavana ny marimaritra iraisana, fa fiombonam-po tena ateraka ny fanahy masina. Tsy ho tononona ao amin'ny isa-tokantrano misy fahasairana amin'ny fitaizana sy fanabeazana ny hoe efa mifandona ny taranaka gène inona sy gène inona, gène Z sy ny gène Y X tsy fantatra intsony. Tsia, fa rehefa miasa ny fanahy masina dia fiainana mirindra trano no ao atokantrano. Tokony ho tsapantsika kristianina sy ankonana resy lahatry ny asan'ny fanahy masina izany ry havana. Ary amin'ny fiarahamonina ivelan'ny baiboly dia mety resahana izany fa rehefa manaiky sika mianakavy ray aman-dreny sy zanaka hiasan'ny fanahy masina dia tonga amin'ny firaisam-po isika na tena samihafa vanim-potoana ny iainana azy. Ny faharoa araka ny voalaza teo mampatsiaro ny fiombonana. Ery amin'ny andininy fahaefatra dia izao ny voasoratra. Iray ny tena, iray ny fanahy, toy ny antsoina anareo amin'ny fanantenana iray momba ny fiantsoana anareo. Tena fampatsihivana io. Ny fanahy masina dia iray. Ary ao kotsaroana fa ao anatin'izany fanahy iray izany, iray ny batisa, iray ny finoana. Mampatsiaro fa ny olona isan'ny fanahy masina dia tsy olona misaratsaraka
Ny fiangonana iasan'ny fanahy masina dia tsy fiangonana mizarazara fa fiangonana miombona. Mahay miaraka tsara ny satsampana fa tsy hifaninana ho amin'izay malazalaza koa na ambonimbony kokoa. Ahoana ny fampandrosoana eo amin'ny fiangonana. Mahay mifanaraka tsara ny samy kristianina fa tsy hifanipaka toy ny valalaka-karona. Mampandiny tena ny fiangonana ny tapan'ny faharoa hoe mampahatsiaro ny fiombonana ny fanahy masina. Ndrao voazarazara isika, ndrao misarasaraka isika ao ve ny fanahy masina. Ny andrana ny pentekosta isika riavana. Ireo ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana, ny amin'ny fiovantoetra, ny amin'ny fampiraisana. Dia ho tonga amin'izany isika. Iova ny toetrantsika raha mbola misy tsy araka ny vokatry ny fanahy ny toetrantsika, raiso ny fanahy masina. Raha mbola tsy ao ny firaisampo, mbola tsy tadidy ny fampiombonana nataon'ny tompo ny vidiny lafo teo amin'ny azo fijaliana, raisondray ny fanahy masina. Mba ho haintsika ny miombona miaraiory, mba ho haintsika ny manarina ny lavo, mba ho haintsika ny mampahery ny driraka. Iova ny toetranao, ho tia fiombonana isika, ary hanaiky asan'ny fanahy masina mba hanao dingana vaovao hatrany eo amin'ny fiainana araka izay efa niantsona antsika. Amen. Ivavaka isika. Endre ny fifalianay Andriamanitra fa nomenao ny teny, milaza ny asan'ny fanahy masina, tsy fahagagana sy fiteny amin'ny fiteny fantatra, tsy fantatra ihany, no tenenina ao anatin'izany asan'ny fanahy masina izany, fa indrindra ny toetra vaovao andiananay mendrika ny fiantsonao. Toetra feno fanetretena, tsy mirehare, tsy mieboebo. Toetra feno firindrana sy filaminana fahalemem-panahy. Toetra feno fandeferana. Eny Tompo, tsy laviraha tokoa izahay, ary tsy misy ny tanteraka, tsy misy ny tonga lafatra. Dia aoka izay tena samy ahay anetry teny, samy hevitra ny hafa mihoatra no ny tenana iavy. Izany no marika sy hafantarana fa ao anatinay ny fanahy masina. Misaotra mampahatsiaro fa ny fanahy masina dia mampiray fo. Engane, tsy ho adinonay isan'andro mandrakariva, fa na dia manafika aza ny fampisarahana ataon'ny devoly any atokantrano, no ny vanim-potoana iainana tsy mitovy, no ny toe-po samihafa, no ny izay mety antony mahateraka fifandirana, na miasa zatana te ampisaraka eo amin'ny fiarahamonina eny hatratian'ny fiangonana, dia miasa ny fanahinao masina ampiray fo ary ampahatsiaro ny fiombonana mandrakariva. Meo anay ny fanahy masina mba hiainanay sy andiananay mendrika ny fiantsonao. Eto no iombonanay fo sy fanahy, ka metrahanay eo am-pelatananao indray ny fiainanay andavanandro sy ny fiainan'ireo mpiarabelona aminay, ny azakazaka amin'ny asa aman-draharaha, ny filofosana amin'ny fianarana, ny fandaminana samihafa na ho atokantrano na ivelan'ny tokantrano, ny fikarakarana momba ny ara-pahasalamana raha todo sy fahasalamana na hiara-ny fanahintaina na izanaiza Tompo, apetraka aminao ireny. Tononay aminao ny olana mety mianjady aminay sy ireo mpiarabelona aminay, ny ankonanay, ny fianakavinay, ny mpiara-miasa aminay. Hitanao tsy misy miafina Tompo, fa marina eto amin'ity zao tontolo zao ity ny teninao, fa ety amin'izao tontolo zao no ahitana fahoriana. Aoka izay atoky fa ianao efa naharesy izao tontolo izao. Eo mipandresena aminao any ireo reraka ampo, ireo miady saina, ireo sahirana amin'ny asa sy ny raharahany andavanandro. Fa jereo indrindra Tompo, ireo tojo fifaliana mba hombay ny fahasoavanao, hiasao amin'ny fanahy masina mba handianany mendrika ny fiantsonao, ka tsy hifaly araka ny fanaon'izao tontolo izao, fa hifaly ao anatin'ny fahafenony ny fanolorantena sy ny fanomeza amboninahitra anao. Evero ny firenenay, maro ny zavatra mila fandaminana, aoka ho hiasan'ny fanahy masina, ireo mpitondra
mba ho lavitry ny fifandirana, ny fialonana, ny fiavonavonana, fa ho tonga amin'ny firaisam-po, ny fanetreteny ary katsaka marina izay azo izao firenena izao. Mivavaka izahay Tompo ho an'ny fiangonanao mba ahery no ny asan'ny fanahy masina, hiainam-pifaliana ny fiombonana sy ny firaisam-po ary anana ny toetra izay vokarin'izany fanahy masina izany. Fa mbola te hivavaka izahay ho an'ny raharaha rehetra manodidina ny fitsarana, ireo voafonja voapanga amin'ny tsirariny na voaheloka efa manefa ny sazy, mba ho atrehanao ny fiainan'izy ireny sy ny ankonany. Tsy ho adononay Tompo ny mivavaka ho an'ireo tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny fiangonana, indrindra ireo misedra olana any amin'ny fitondram-piangonana, mpitandrina izy ireny, katekista délégué, birao-piangonana, diakona na loholona, tompona andraikitra misampana. Ary mivavaka manokana ho an'ny sekoly alahady izahay eo am-piomanana amin'ny fanadinana, ny sampana Dorcas, eo am-piomanana manodidina ny fetiny reny, ny fipizeda, dia mbola angatahanay hiasa ao amin'izy ireo ny fanahy masina. Apetraka eo am-pelantananao Tompo izany vavaka izany ary fezinay amin'ilay vavaka ny zanak'Andriamanitra manao hoe rainay izay ny an-danitra. Ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay ny io ny anona sahaza ao anay, ary mamela ny heloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay miratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano izay tonoana sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny hampiray hevitra anareo araka an'i Kristy Jesosy mba ho saina iray sy vava iray ny rahanareo mankalaza an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mifandraisa ianareo tahaka nandraisan'i Kristy ianareo koa, ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Ho an'Andriamanitra irery anany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.